Resaka mahakasika ny fampandrosoana ho fampandehanana ny raharaham-panjakana dia isy ny fanatsarana ny fomba fitantanana eo amin'ny primatiora ny ministera ny fampianarana ny fanatanjahantena ny fitantanam-bola ary indrindra amin'ny ministera ny fahasalamana Jenny Maradanilina sy Mamra Samuel Atrany. Ny antony anaovanay hoe journée d'aliment moa zany dia hoe fampahafantarana ny olona ny approche ny ampiarina zany amin'ny leadership management gouvernance. Le leadership management gouvernance LMG moa zany dia anisan'ny axe stratégique pilier amin'ny fanatanterahana le politika fampandrosoana ny fahasalamana eto à Madagascar. Isantarana amboana le LMG leadership management gouvernance hoe raha totsika te androso te hampandroso ary tena tratra zany le tanjony dia mila fahaizana mitarika, mila mametraka vision. Raha tsy manana vision tsika dia tsy hitantsika izay tarihana ny olona dia mila fahaizana mitarika ary mila ihany koa zany le hoe fanomezana tamberina ndraikitra le gouvernance any amin'ny bénéficiaire ny usager.